fa maro antoko politika na ko fikambanana izay nanio heviny malona indrindra iny asa fampirorona teny Mahamasina ny alahady alina teo iny tamin'ny andro antekor dia nanio ny heviny teo anatrehany asa fampirorona zana indrindra ny fikambanana asandrato ny fireneko. Misy mpampiorohoro mitobo ve eto Madagasikara io no fanontaniana apetraky ny fikambanana asandratro ny fireneko tao aorian'ny fipoahana grenade teny amin'ny kianjabeny Mahamasina tao anatin'ny lanonam-pankalazana ny fetim-pirenena ho an'ity fikambanana ity dia maro harena tsiritsy ny vahiny Madagasikara ary tokony mailo hatrany ny malagasy. Isy fampirorona eto Madagasikara niresaka an'izany ny gazety ary tany Maurice efa nisy resaka an'izany ankinkeo nisy fampirorona dika zany am'izao fotoana izao eo ihany koa le feno mafia eto Madagasikara efa voalaza zany mafia sinoa mafia karana mafia ampiasain'ny andretraretra efa feno eto ary mafia daholo ny tonga mitrandraka ny arena eto mividy ny arena eto ary misy raha mandrika foana am'izay zavatra tao alaina ny ombon'olona misy raha mandrika alaina ny vaton'olona misy raha mandrika alaina ny bois de rose misy raha mandrika von'olona aveo alaina zavatra rehetrarehetra ohatra misy raha mandrika alaina ny fanjakana